ny finoan'ny Kristy, ny finoan'ny Kristy, zay no dinika ifanaovantsika androany, manasanao aharitra hatramin'ny farany. Dia rahantsika Andriamanitra, isaotra an'Andriamanitra fa homenantsika indray izao tombontsoa izao, ka dia miaraba antsika rehetra nahatratra ity maraina ity, fiadan'ny tompony ao amintsika tsiraray avy. Hivavaka isika ho fanompoantsika izao dinika izao. Ray masina any an-danitro, tonga indray ny fotoana iarahana mandinika ny teninao. Fifaliana ho anay ny mandinika izany teninao izany satria aina ho anay, famonjena ho anay izany, koa atomoera rety amponay Andriamanitra. Avelao ny tsy fahatanterahana rehetra, ary eo ka ny fanena masina kosa no arotsaka ao anty amponay. Naran'i Jesosy nangatana izany babaka izany. Amen. Filipianina toko 3 ka ny andininy 10 sy 11 ny andinina tao tadina manao hoe eny mba ho fantatra izy sy ny herin'ny fitsakanana maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatisany raha mba misy atratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Ny finoan'ny Kristy. Ry mpiara-midinika namana, aoko voaraintsika tsara ny hevitra tian'ny Paoly resahana nandrikan'izay andro vitsivitsy izay. Nisy takalo manandanja ny tranga tiany andalana ho an'ny Damaskosy. Inona zatra ny tranga? Nafoy ny Paoly tamin'izay fotoana izay ny fiainany teo aloha, izay niorina tamin'ny lalàna ka nofidiny ny fanatrehan'ny Kristy. Dia ny andalana ho an'ny Damaskosy, ny andeha fofo ny ain'ireo izay nanaradian'i Kristy, dia ny andalana ho an'ny Damaskosy no ny fanenahany tamin'i Jesosy. Ka nafoy ny Paoly ny fiainany teo aloha, ilay fiainana izay no heveriny fa tsara, fa nofidiny kosa ny fanatrehan'ny Kristy. Izao no voalaza ny mantsy eo amin'ny andininy 9 sy 10 manao hoe eny tokoa, fa ataoko fahatehany avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, ary ny aretako ny fahatiantoko ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka reny mba azahoako an'i Kristy. Eny mba ho hita ao aminy aho. Mba ho hita ao aminy. Mahaliana izany fiteny izany. Ho ao amin'i Kristy. Inona ny tiany Paoly resahana? Mba ho ao amin'i Kristy. Dia ho jerentsika ny voalaza amin'ny Efesiana toko 1. Efesiana toko 1 ka ny andininy 4 dia izao ny fanambarany manao hoe araka ny nifidianany antsika tao aminy, nofidina asika ho ao aminy. Izao ny voalaza amin'ny Kolosiana toko 2 ka ny andininy 7. Kolosiana toko 2 ka ny andininy 7. Hoy izy hoe fa ao amin'ny tenany no hitoerany fahafenoany ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Ao amin'ny Galatiana toko 2. Galatiana toko 2 ka ny andininy 20. Galatiana toko 2 ka ny andininy 20 dia manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko, fa izy hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofoko no hiveloman'ny finoana an' Jesosy ho an'ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Inona le hoe ao aminy, ao amin'i Kristy? Niteraka fifanankalozana hevitra be ny filazan'ny Paoly ny maha amin'i Kristy azy. Tsy magaga raha toy izy nitondra fanazavana izany teo amin'ireo mpino tany Efesosy. Hoy izy hoe ahatanteraka ny fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny an-danitra na ety an-tany, dia ho ao aminy. Verina indray le hoe ho ao aminy, mba ho hita ao aminy aho. Inona ny tiany Paoly lazainy? Fikasan'Andriamanitra tany am-boalohany ny ahatonga antsika rehetra ho ao aminy. Fa avy aminy
no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarina ary fahamasina ary fanavotana ho antsika. Ry mpiara-midinika namana, mahafoaka ny drafim-pamonjena manontolo hoe ao amin'ny Kristy, isika tsirairay avy. Ahoana ny mba hahatonga antsika ho ao amin'ny Kristy? Manomboka amin'ny fahaterahana fahalalantsika ara-panahy amin'Andriamanitra izany, makany amin'ny fanamarinana amin'ny finoana dia ny finoan'i Kristy, ary fiomanantsika ho any an-danitra dia ilay hoe fahamasinana, ary amin'ny farany dia ny fanomezam-boninahitra amin'ny fiavian'i Kristy fandroany. Io ny fanavotana. Izay le hoe ny finoan'i Kristy. Asan'i Kristy ry mpiara-midinika namana, hatralim-piandohana ka hatramin'ny farany ny famonjena antsika. Izay ny ataony ho antsika sy mbola ho ataony ho antsika hatramin'ny farany. Ka le hoe ho ao aminy dia mitoetra ao amin'ny famonjena izay ataon'i Kristy antsika. Filipiana 4 ka ny 9 vakitsika indray mantely izy teo hoe ary mba ho hita ho aminy aho, tsy manana fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoana an' Jesosy Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Izay mantsy voatakatry ny apôstôly Paoly, fa tsy tena fahamarinana akory ny fahamarinana izay noresiny teo aloha, satria tsy mitondra fiainana ho azy ny lalàna. Jesosy Kristy irery ihany no afaka manao izany amin'ny alalan'ny finoana. Jesosy Kristy irery ihany. Ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany no afaka mamonjy antsika. Ny finoana mavony zany dia ny finoan'i Kristy. Ny finoana irery ihany no mitarika antsika amin'ny fankatoavana tanteraka ary aizantsika mankatoa. Zay le hoe finoana arahina asa. Dia le asa eto dia le fankatoavana na ny fahatokina. Satria ny finoana koa dia azo antsoina hoe fahatokina. Ka izay le noho izany le hoe ny ao amin'ny Kristy zany dia midika hoe velona ao anatintsika Kristy. Velona araka ny finoantsika Kristy. Amin'ny alalan'ny finoantsika azy no hitoerantsika ao amin'ny Jesosy. Ka raha miteny izy hoe mba ho hita ho aminy aho, dia Kristy no velona ato anatiko. Iriko ihany koa mba ho Kristy ihany koa no velona ao anatintsika androany. Ny finoan'i Kristy no amonjy antsika amin'ny toe-javatra rehetra amin'ity tontolo andro ity. Ny tompony hombanao, hitantana anao amin'izay ataonao androany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, hitahitanay androany dia mba ho ao atao aminay ianao. Hitoetra aty anatinay ianao, ka hampitombo ny finoanay, hampitombo ny fahatokinay sy ny fankatoavanay anao. Tomoera ray temponay Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity. Tononona ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.